raha tsika mandalana eny ihany moa ny toy an'ireny ny trangam-piarahamonina ireny fa nanefa ny adidiny manoloana ny Bianco na ny birao miady amin'ny kolokolo ihany koa ny ministra Andriamatoa Antelme Raparany. Araka izany nanatanteraka ny fanambaram-panana ny teny anivon'izay fitoerana izay ity ministra ity. Akoatra io dia nitondra ny akondiny tany Genève ny ministra. Tsy mbola azo heverina ho tsy naomby ny dina tao tany Genève tany Suisse nentina nampahafantarana ny paikady vaovao entina nadiovana ny sehatry ny azo sarobidy. Izay nambaran'Andriamatoa Antelme Raparany, ministra ny tontolo iainana sy ny ala ary ny ekôlôjia, raha ny fampitafa tamin'ny mpanao gazety ny tena nitaorian'ny fametrahana ny fanambaram-panana na teny Bianco Ambohipao. No mafisiny tokoa mantsy fa mbola misy ireo teboka sasasasany angatahany CITES izay mamaritra ny resaka famarotana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ireo zavaboary sarobidy, ary alefa amin'ny volana desambra ho avy izao izay tetikady izay mbola tsy voafaritra mazava. Izany fotoana izany dia nahazo félicitation isika. Rehefa nandeha ny adi-hevitra nataonay ny fifanarahana moa zany dia nahita ny marimaritra iraisana. Ny marimaritra iraisana zany dia zao. Misy ny plan d'utilisation zay efa nataotsika igny zany considéré. Dia rehefa aveo tany Genève zany ny CITES dia nanaiky an'le hoe ok, c'est bon déjà ity dossier présentanareo tao amin'ny Colberty. Fa zao ataovy ny audit, qui dit audit inventaire sy ny transport sy ny sécurisation. Ataonareo ny plan d'audit, plan ihany koa io alao tsara, plan d'audit ataonareo dia amin'ny mois de décembre izao dia présentenareo aty aminay ny plan d'audit sy ny plan d'utilisation. Plan d'utilisation hoe ataon'ny fanjakana inona le bois azo zay le plan d'utilisation atao ataon'ny fanjakana inona le bois azo ary rehefa aveo io bois azo ve makaiza marina ny recette ny vola azo avy aminy. Dia za zany manamafy eto fa raha mbola za no za raha mbola tompona andraikitry ny environnement ny vola azo amin'ny bois de rose zany dia hoentina anaovana fampandrosoana, anaovana ny conservation ny biodiversité tsika. Zay ngamba zany tsy tokony hoe asina débat be koa mikasika an'iny. Rehefa vita zany plan d'utilisation sy ny audit na ny inventaire miampy ny transport miampy ny sécurisation dia amin'ny décembre présentena amin'ny CITES indray iny dia manome accord ny CITES à partir an'io zany dia azo lancena ny appel d'offre. CITES ok, fin de l'embargo, liquidation ny anarany. Ho an'ny resaka fandorana ireo andramena izay mahatonga resabe teto amin'ny firenena kosa dia nanamafy ministra ny tontolo iainana fa tsy ireo tahiry izay efa voafaritra no dorana. Izay tahiry tsy mety hitondra vesatra ho an'ny fanjakana ny fitaterana na ny fikirakirana azy, ireo no dorana. Izany mba hatratrarana ilay tanjona hoe stock zero na ny fandaniana ny tahiry. Zavatra tsapa aloha zany tena sarom-piaro amin'ny harem-pirenena malagasy ny vahoaka malagasy. Zay ny point positif azo raisina amin'ny zavatra iny satria zao zany vao tena hita tsapa fa manana asarotam-piaro amin'ny biby sy ny zava-maniry eto Madagasikara ny vahoaka malagasy. Izahay mpitondra fanjakana akory tsy hoe anao décision izay mifanohitra amin'ny intérêt ny vahoaka malagasy fa ny zavatra misy kosa dia ny tanjona dia hoe hotratra ny stock zero. Azavaiko tsara fa ny hodorana tsy hoe hazo conteneur ray na chargement ray na camion akory fa raha ohatra ka tsy mirepresente intsony ny ninona amin'ny fiarahamonina izy dia zay zany no dorana. Raha izay misy miteny hoe bon ka azomena ny artisan reo anatin'ny option daholo iny fanomezana ny fivarotana an'le azo amin'ny artisan. Raha misy artisan zany zay boko le zavatra tsy maintsy jereny comité interministériel. Raha misy artisan zany ka hoe misy situation anankiray any amin'ny 100 km ka ny fanjakana tsy afaka maka an'io satria mirepresente surcharge surcoût
dia aleo ny artisan resahana hoe misy an'izao ary ka intéressé ve anareo dia ny procédure manaraka an'izay no tsy maintsy atao mazava tsara kosa ary iarahany rehetrarehetra mafantatra zany ho afantatra an'izany zany a ny société civile ampahafantarina azy hoe zao le situation zay zany a ny mikasika an'io resaka hoe ahoana marina mikasika an'le misy azo odorana fa tsy hoe le stock zay tratra ao atamatavy na ao mananara akory no odorana tsy any mihitsy le fandehan'le resaky fa le hazo zay a sy mireprésente nininina tsony dia na izy reny mety ho ataon'le olona sur place ihany kitay na raha tsy misy raharaha moa zany de tsy maintsy ataon'ny fanjakana zany a ny stock égale 0. ho an'ny resaka ady amin'ny kolokolo kosa dia nanamafy ministra ny tontolo iainana fa isan'ny fifanarahana rosiny aviny eo amin'ny Bromaleotena miady amin'ny kolokolo na ny Bianco sy ny ministera sahaniny fifanarahana izay entina migorana ity aretina mahazo firenena ity eo amin'ny sehatra ny fikirakirana ny tontolo iainana.